Fa nanomboka ny taona ray sy roa arivo kosa nanomboka ny tetikasa ho fanohanana ny tontolon'ny siansa eto Madagasikara ny profesora Stéphane Arson mpampianatra momba ny fizika sady talen'ny fikarohana eo anivy ny toeram-pampianarana CNRS any Montpellier. Maro izy ireo tetikasa fampandrosoana azo tanterahana eto amin'ny firenena saingy mitaka-trano fanapahan-kevitra ara-politika izany. Namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety amin'ny rotsahany na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ihany koa moa ity manampahaizana momba ny fizika ity. Dia afaka manao anazy ohatra moa tsisy ilay hoe afaka manam-bovarana an'izay dia zany mbola bininy zany hoe akabovarana zany moa zavatra tsy moramora ange zany hoe makabovary ataon'ny olona kilalao zany hoe ilatsaka président zany firina candidat so any président kama zay ngama tinarao zany akory tsy milaza hoe ratsy le hoe mizava-misy eto Madagasikara ka hoe exceptionnel eto Madagasikara nahoana misy candidat efa 30 hanao présidence dikan'izany dia misy malezy zany eo ny zavatra lavitra matoa le olona miditra amin'ny zavatra eo dia hitan'ny olona io zany fa tsisy mandeha ny zavatra matoa hatram'izay ary tsy olona anankiray rehefa olona 30 efa fanjatan'izany nefa rehefa tena mandinika koa ianao mitondra eo nge zavatra mora anao tsy kilalao nge io ka zay mila mandinika lalina ianao vao hita hoe hevitra anao zavatra hoe hitondra pouvoir fa tsy hoe mazoto hoe anao président zao fa tokony andalina ianao hoe anao anty sakako hoe ty zavatra ty mitovy amin'ireo taloha hoe ihany sa ahoana nefa amin'izao fotoana izao ny olona tsy mila olona mitovy amin'ireo taloha intsony dia ngamba mazava amin'izay ny Madagasikara sao dia efa tofoka ary mpanao politika dia ataoko hoe mahamenatra mihitsy satria manambana zany hoe resaka politika zany ny mpanao politika malagasy sahala amin'ny kilalao ilay zavatra aiza ianao nahita TV zavita mandritry ny 5 taona